world, they resound with God so loud. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope. Imagine is on the time we I keep on moving. Canirante si mezzo da vita fa che pamundia我那时候掏这样子说是那种拿着去分我那时候掏啥的说非你是多的发的非发太啥我那时候掏那把不弄了的喽那把不弄了一点点的喽我那时候掏啥Pulas não é tal, me toca de tanto. Pulas não é o ar, para o levar fava que estamos aí. Se eu me louco, me irrita, me vale. Para finir uma sua jubilante mas eu não achacar me louco, levantando na sala, me larga Awanatini mafi maseunyana nyalekeni Funi naini Changing me and changing you We have come with open hearts Oh, let the ancient words impart Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ny fiasaovan'Andriamanitra ho antsika tsara avy indray izay tonga eto androany ato anatin'izao fandarana vavaka en direct fotoam-bavaka sabata ity eto amin'ny fandarandraoka izao ato anatin'ny groupe izay maresy tsika rehetra labaina tsika rehetrarehetra ato anatin'ny groupe izay maresy amin'izao fotoan'izao ilana tsiny kely kely dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra izay ilana tsiny moa fa misy foana indraindray ndraiky lasy kely tendratsefatsefany eny dia faly be indray tafiaraka aminareo androany tena faly tonga eto indray tsika rehetra androany tafahoana eto tsika androany noho ny fahasoavan'Andriamanitra Alleluia 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 Eglezia kely aloha ny feo fa tsy mampahazo ena ilay misy mikikika zafady eny ary dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra izay any anatiny tokantrano tsirairay avy izay miaraka aminay eto indray androany faly be ozy izy raha vavy Angela faly be tokoa tena faly be ihany koa zay mahita anareo indray amin'ity androany ity tafaraka eto indray tsika ato anatin'ny fotoam-bavaka en direct izay raha tsika fandaran-dramoka izao ny akiradio tsika rehetrarehetra ao anatin'ny groupe vavaka fiambenana sy tsika ao anatin'ny groupe izay maresy arabaina manokana indray latratra an'ity sabata ity samy niodikodina tany amin'ny tontolo rehetra tany tsika fandroany dia tafahoana indray eto amin'ity fandarana en ligne izay efa ifampihirezantsika eto foana dia faly izay miaraka aminareo indray androany ary tononao amintsika ne ny fiadanan'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra indrindrindrindra ny fanatrehan'Andriamanitra izay tena tadiavintsika ato anatin'ity fotoam-bavaka ity izany ny zavatra ka tsahantsika eto androany dia ny fanatrehan'Andriamanitra niainantsika foana teny amin'ny asantsika teny na betsaka ny olona mety ny fanerasera tamintsika nandritra ny herinandro iny niona taman'olontsika ny asantsika ny karakara olontsika mety nanao ny asantsika tsika tany fa androany tsika dia ifanerasera amin'Andriamanitra indray tsika androany ary izany no ka tsahantsika foana ato anatin'ity fotoam-bavaka ity ry havana malala raha ny fanatrehan'Andriamanitra ny tsy hitantsika ato anaty fotoam-bavaka dia ho sahirantsika
mety misy olona tiatsika ny ona tamintsika tamin'ny herinandro fa tsy nety hitantsika mihitsy ilay olona ohatra hoe mba naniry mihitsy ianao zany hoe za dia mba te iona be lehibe ny olona zao ohatra hoe maniry iona amin'ireny olo malaza reny dia te mba hifankahita amin'ireny dia te mba hiaraka sary amin'ireny dia mba mifanerasela amin'ireny ary somary manana an'izay mihitsy ny olona hoe rehefa naman'ireny olona malaza reny na olona ambony dia asehony amin'ny Facebook eny hoe za namany ihany fanerasela satria olona miavaka iny olona iny fa mety tsy tonga tamin'izany koa tsika hoe nisy olona tena niritsika ho hita dia tsy hitantsika mihitsy mandraky ty ny androany fa zao anefa lehibe lavitra noho ireny ny zavatra ho hitanao eto androany lehibe lavitra noho ny olona izay mety efa nirinao fatratra zay taloha dia manonofo mihitsy mahita an'ireny mpila malaza ireny hoe raha mba zaho zany mijery ny spektakla ny olona io a tena tsy haiko tsy ny hoe ohatry ny ahoany reny olo malaza reny dia mitsiritra ianao mahita le olona mijery an'le fety dia mahita andry zareo matetika izy io vahiny dia tsy afaka no hitantsika mihitsy zany raha tsy le olona ny tonga any Madagasikara tamin'izany fotoana satria lavitra dia mitsiritra fotsiny hoe ndry sambatra ireo olona ireo za moa riavana tamin'izany dia tena tsaloko fa ny any mijery spektakla tena mba zavatra nafinaritra ana taloha zany zany ny zavatra tena tiako mandeha mijery fampisehoana dia rehefa misy mpihira tiako dia tsiritra fotsiny anao hoe ndry sambatra ireo olona ireo tena mahita mivantana mihitsy an'le zava-misy le artiste fa rehefa nahita an'Andriamanitra tateo aoriana dia nahita hoe hay Jesosy tena sambatra kay zay sambatra nge ianao io nefa ny hoy ny tenin'Andriamanitra hoe i Maria dia nataony firenena rehetra hoe sambatra Maria i Maria dia nataony firenena rehetra hoe sambatra ozy izy ny olona mantsany Jesosy hoe sambatra ny kibo izay nitoeranao izy izy sambatra ny nono izay nononao ary mariny zany fa tena sambatra Maria ry havana olona tsotra olona tsy zanak'olona ambony olona tsy makaizy tsy olona mpanefoefo teo an-tanàna na olona malaza fa ozy izy ny olona hoe sambatra satria tsotra ny antony nitondra an' Jesosy izy nomen'Andriamanitra azy izy dia nitondra an' Jesosy tao anatin'ny kibo nandritra ny 7 volana ary rehefa teraka Jesosy dia mbola Maria no nitaiza azy nanalehibe azy ry havana malala ny olona anankiray rehefa hitoeran' Jesosy dia zany natao hoe sambatra ary ianao io mety olona tsotsotra tsy kirety olona tsy dia manahoana dia ohatran'ny Maria mihitsy tsy olona manana toerana ambony na manana zavatra miavaka eto amin'izao tontolo izao fa ny zavatra mahafinaritra dia zao ianao io koa dia ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra satria ianao mitondra an' Jesosy satria ianao mitondra an' Jesosy ao anatin'ny fonao ary zany ny antony mahatonga antsika eto foana ry havana malala mampitombo an' Jesosy mitaiza an' Jesosy mikarakara an' Jesosy eo amin'ny fiainantsika ahafahan' Jesosy mitombo eo amin'ny fiainanao ahafahan' Jesosy tena mialehibe eo amin'ny fiainanao halleloia azany ny antony ahatonga antsika eto indray androany ato anatin'ny fotoam-bavaka manana tanjontsika isika miazakazaka manompo an'Andriamanitra io ianao miomana nanomboka omaly dia nomaninao daholo na ny tranonao na laninao tsara satria tsy teo voahelingelina ianao androany ny zavatra rehetra tokony nataonao no vitainao satria tsy tianao ianao androany voanao an'izany ny manodidina anao rehetra mety teneninao mihitsy hoe aza tsotsonareo aho rehefa sabata fa za hivavaka ny omananao ity andro androany ity satria manana zavatra ianao tiana ho hitombo indray eo amin'ny fiainanao rehefa mitombo eo amin'ny fiainanao Jesosy dia miamitombo koa ny fahasoavan'Andriamanitra hitanao
rehefa nanomboka 12 taona fotsiny ravana Jesosy dia nanomboka nahita Maria, nanomboka nahita ny olona zavatra lehibe sy mahagaga. Ny antombo Jesosy dia ny antomboko ny fahasoavana hitan'ny olona. Ry havana malala, tonga eto tsika androany ampitombo indray ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tonga eto tsika androany aza mieritreritra ianao hoe fa azarana fotsiny zao atongavantsika eto zao. Fa ny atongavanao eto androany dia te ahita ianao, te atsapa ianao, ary te ho antsoina koa ianao hoe sambatra. Fa tsika reto ry havana dia sambatritsika. Sambatritsika nomen'Andriamanitra zao fotoana zao mbola afaka iakohaka eo anatrehany tao anatin'ny commencement dia tena tsapa, tena re fa namangy Andriamanitra, nikasika Andriamanitra hatray anatin'ny folalina tany mihitsy. Re mihitsy ny tana ratsan-tanan'Andriamanitra avana nikasika amin'ny fotsika tao anatin'ny commencement. Tsy hitanao reny raha tsy rehefa sabata, tsy hitanao reny raha tsy efa niomana ianao hatramin'ny omaly, hatramin'ny herinandro tamin'ity androandroany ity, tao anatin'ny fonafoana manao hoe amin'ny sabata Jehova fandraisana, alleluia, amin'ny sabata Jesosy hivavaka ary dia ahita ianao, nahita ianao mbola ahita. Antsika hivavaka amin'izao fotoana izao ry havana malala. Eo amin'ny toerana misy anao eo amboariny manodidina anao, enohy tsara ka ataony ekotaranao dia hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Tao mahazo toerana tsara ny telefoninao, vonohy daholo ny feo rehetrarehetra zavelanao voahelingelina ianao androany. Fa Andriamanitra no hiteny aminao, Andriamanitra no renao amin'ity androany ity. Ianareo izay mifady amina androany, misy olona eto mifady amina, olona tena tsy tokony hifady amina izany olona izany. Raha ny toe-pahasalamany sy ny toe-batana ohatran'ny mampatahotra raha hoe amin'ny maha-olombelona hoe ianao zao ve nifady amina, marina tsy ho fady, marina tsy voamaika iombo ny aretina. Fa niditra fifadikanina izy nanomboka maly, alleluia, ary hovitainy ny 2 andro fa hisaorana an'Andriamanitra, fa manomboka mihatsara koa izy, manomboka me afaka ny fanaterana, manomboka me tsara ny fahasalamana, alleluia. Dia ampaheranao manokana hoe mahereza ianao mifady aminay, mahereza fa ahitan'Andriamanitra ianao, alleluia. Tsika rehetrarehetra mihitsy izay tonga eto androany mahereza. Fa raha zao andro faran'izao tsika ny tsy mahatsapa kasika Andriamanitra dia maty tsika ry havana. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao dia ametraka ny fotoana rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra. Jesosy ndretondray izay manatona anao ny fonay Andriamanitra, ny tongotray tsy mihetsika Jesosy ato anatin'ny tokantrano ihany izay. Fa ny fantatray androany dia ilainao ny fonay manatona anao Jesosy malala, ilainao Andriamanitra ny fananay ho tafakambana aminao, hisaoranay ianao avokoa Jesosy eo, ny fitantananao ny fiainanay rehetrarehetrareto Andriamanitra. Faly ny fonay tonga eto Jesosy eo, na amin'ny herinandro iny tsy nitsahatra ny andray fijoroana vavolombelona Jesosy izay misy fotoana izay misaotisaoty mikikika ato an-trano manao alleluia satria tsapanay tsy renay loatra ny fahalebiazanao Jesosy malala. Tsy nisy navelanao, tsisy navelanao tsy nibata fandreseny izay rehetrarehetra, nijoro vavolombelona avokoa izay rehetra nangata-bavaka, izay rehetra niasana Jesosy io dia nisy vokatra avokoa. Misaotra anao izay Andriamanitra, misaotra betsaka anao Jesosy malala, afasoavanao avokoa reny. Ndreto izay tonga eto androany hidera tsy hanome voninahitra anao, hanipy ny mombanay rehetra ihany koa eo amin'ny tany, hiankofanay ao anatrehanao Jehova. Raha ny lola 420 manana sandro-boninahitra atsipy Jehovah Andriamanitra, hiankofanay ao anatrehanao
kosa androany ny momba ny rehetra mihitsy no hietry eo anoloanao Jehovah'Andriamanitra. Izay rehetra ety aminay androany dia hietry eo anatrehanao hanandratanay ny voninahitra ao Jehovah'Andriamanitra. Angatahanay Jesosy amin'izao fotoana izao ianao isandatra, ianao anatika ity fotoam-bavaka ity. Mivoaka veto Jesosy any anatin'ny telefona ny olona rehetrarehetra izay miaino amin'izao fotoana izao, na ny miaino eto na ho avy ihany koa ireo mbola hiaino rapitso na afaka-pitso. Jesosy malalo tahaka ny connexion izay ifandraisanay any anatiny any misy puce be da be, misy zavatra hafahanay mifandray. Jesosy fa tahaka an'izany ihany koa ny fanamasinao ampifandray anay amin'ity androany ity. Hidinay anatiny tsirairay avy any ianao, hidinay anatiny ny olona izay mandrenao amin'ity androany ity Jesosy, ary dia atsapy izay rehetrarehetra fa eto ny fanatrianao Jehovah'Andriamanitra. Indray izay manatona anao amin'izao fotoana izao, manatona anao amin'ny fisaorana sy fiderana, manatona anao Jehovah'Andriamanitra amin'ny fiankohofana, manatona anao amin'ny fanetretena Jehovah'Andriamanitra, manatona anao, haleloia, apetrakay avokoa ny mombanay rehetra androany, adinonay avokoa ny tontolonay androany Jehovah'Andriamanitra. Mandretsay anatona anao Jehovah'Andriamanitra, hitera sy sotra anao ary hiteny eto anatrehanao Jehovah'Andriamanitra hoe tsinitsiny izay nefa nivalianao vavaka Jesosy, tsy mendrika izay nefa mitahinao. Tsapanay fa raha toy izao ny fiainanay dia satria fahasoavana, satria famindram-po. Tsapanay Jehovah'Andriamanitra fa ny tananao mahery, le tanamasinao tsy mendrika ananao na inona aminay akory, anefa tena maly vavaka anay tsaray avy. Misaotra anao izay Jesosy, midera anao izay Jesosy, manome voninahitra anao izay Jesosy. Ataontsika izany izany, misaotra anao izay ray. Misaotra anao izay.
Kanefa noho ny zanakao dia ny famanatona anao ao. Manery any zany foko. Resy ny fitiavanao ao Jesosy. Ny fo maniry mafy anao. Indro anjakao. Otsika rehetra nina mafy hoe inona no valika anao e. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe izay manome hampifaliana hoy ny ten'Andriamanitra anao kasitrahana atonga eto ianao androany. Aza ataonao ve satria malala ny mitandrina ny didin'Andriamanitra ohatr'izao. Aza miteny ianao hoe androany moa Jesosy sabata dia tsy maintsy eto aho. Tsy hampifaliana izany ry havana. Tsy manome hampifaliana ianao raha izany no ataonao. Fa hoy ny ten'Andriamanitra izay manome hampifaliana. Raha miteny an'izany Andriamanitra tsy vola ihany no teneniny amin'izany. Fa ny zavatra rehetra. Ny fanoloran-tenanao ataovy hampifaliana. Ny fitandremanao ny didiny ataovy hampifaliana. Ny fideranao ataovy hampifaliana. Raha andohalika ianao dia ataovy hampifaliana. Ekohaka ianao ataovy hampifaliana. Alleluia. Ifady hanina ianao ataovy hampifaliana. Na ho alim-bavaka ianao ataovy hampifaliana. Fa hankasitraka anao Andriamanitra ny havana malala. Alleluia. Sotranao izay Jesosy. Fa nisy fiainan'olona tokoa teto. Tao anaty aiziny. Tao anaty lavaka manitsokitsoka Jehovahandriamanitra. Fa nasehonao ny fahazavana. Nasehonao ankehitriny. Ny fahazavanao fantany fotsiny hatramin'izay. Fa ianao ny fahazavana zao tontolo izao Jehovahandriamanitra. Ianao Jesosy no manazava ny fiainan'ny olona. Ny teny mihitsy ianao fa ianao ny fahazavana. Fa tsy mbola ny ainana izany. Fa ankehitriny misy olona eto Andriamanitra mahita tara-pahazavana izy eo amin'ny fiainany. Izay Jesosy misaotra anao. Mankasitraka Jehovahandriamanitra. Fa Andriamanitra mahagaga tokoa ianao. Ary Andriamanitra tsy takatry ny sainanao Jehovahandriamanitra. Alleluia. Jesosy. Atsika fotsika rehetra izany rehetra. Eran'Andriamanitra tsika. Zavatra nataony tananao. Sabitsika rehetra mandohany. Rehetra anaty sampy fa nanaovan'Andriamanitra fa soavana nomeny Andriamanitra. Valibavaka. Natsapa fa nitahazy Andriamanitra. Satria rehetra hitany efa lehibe ianao Jehova. Fa lehibe. Niteranao izay Andriamanitra. Hallelujah.
Rehetra miteranao Jesosy. Afaka mandoaly tsika raha manamalala. Ataontsika mpandohiana zavatra. Anaty anao fananao zavatra lehibe teo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Lehibe avokoa nataon'Andriamanitra anao. Tsy nisy kely na tena ihany. Nanome ny fofinainao anao lehibe zany. Namaly ny fambakao lehibe zany. Nanome fahasalamana anao lehibe zany. Ravanao. Hitany fiainanao lehibe zany. Halleluja. Aza misy adonanao amin'ny fitahiny rehetra. Mena Jesosy malala. Lehibe ny asan'Andriamanitra teo aminao. Lehibe ny asan'Andriamanitra anao. Halleluja. Asa lehibe riavana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Asa lehibe. Tsy nisy kely natao anao. Andriamanitra rehefa manao zavatra ao anao dia ngeza riavana malala. Ngeza lavitra anao izay eritreretinao no ataony aminao. Ngeza lavitra anao izay nofinofisinao no ataony aminao.
Anady izay tsy nangatanao aza dia nomenanao. Andriamanitra tsy mahay manao zavatra kely satria lehibe izy. Halleluja. Ry havana malala, lehibe ny namonjena antsika, lehibe ny fitiavana antsika, lehibe ry havana malala, ny nitahinanao io lehibe. Asan'Andriamanitra lehibe ny nampiova ny fiainanao. Asan'Andriamanitra lehibe ny nanova ny fonao. Asan'Andriamanitra lehibe no nanala ny aizina teo amin'ny fiainanao ka natonga ny fiainanao lasa mazava, natonga ny fiainanao lasa mahafinaritra. Asa lehibe, halleluja. Fitiavan'Andriamanitra anao reny. Afaka mideran'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao Jesosy. Tena misaotra fa tsapako fa lehibe. Aza mitady zavatra lavitra be ianao. Aza mitady zavatra ngeza be, tahaka ny ngeza tadiavin'ny olona ianao. Fa ny fiainanao jereo, ny fonao jereo, jereo nge ny fiovanao hoe nanamboaran'Andriamanitra anao, ny nanefen'Andriamanitra anao, ny nanadiovan'Andriamanitra anao, ny tondrany ny fiainanao. Ry havana malala, asan'Andriamanitra lehibe reny. Aza misy adinoana ny fitahiana rehetra ry havana. Aza misy adinoana fa tsy nisy kely reny nateray azy. Totsika androany iteny eo anatrehan'Andriamanitra hoe Jesosy aho, tsaroko androany nataonao, tsaroko androany Andriamanitra, tsaroko ny famonjenao. Raha ny Andriamanitra raha miteny manao izao olona noforoniko azy ao dia hanambara ny fiderana, satria Andriamanitra mihitsy ny manao zavatra fony ahafahan'iny olona iny mitera azy. Andriamanitra mihitsy manao hetsika ahafahan'iny olona iny mitera azy. Halleluja. Ho an'ny kristianina ny fideranan'Andriamanitra ry havana malala tsy atanina fa mivoaka ho azy, satria ny zavatra ataon'Andriamanitra eo aminy ihany iterana azy. Ny azy ihany nanajantsika azy. Halleluja. Izay nataony ihany no entsika ho aminy. Ny asany ihany ry havana malala nanandratantsika ny anarany. Amen, Jesosy. Wanantumpu anambara fideranana Fiaina kure natawanao tumpu wanau tumpu wanau tumpu anambara fideranana Fiaina kure natawanao tumpu wanau tumpu Iderana Itzaukana Fapanzakiana Iderana Anagata Itzaukana Fapanzakiana Wanau tumpu
Andriatsay mandray anjara amin'ny sany Jehovah'Andriamanitra. Andriatsay mandray anjara ihany koa Jesosy io. Satria na dia miteranao azy any ao an-danitra ao Jesosy aho. Tatsika hivavaka ry hafana malama. Na dia miteranao azy Jehovah'Andriamanitra any ao an-danitra ao. Tsy adinonao no mijery anay ty ambany tety Jehova. Tsy variana tamin'izany ianao. Zay olona kely tsy mendrika ty an-tany ety Jehova. Jerenao Andriamanitra. Maso manahoana loatra Jehovah'Andriamanitra ny masonao mahita anay.
Andriamanitra hikasika anao. Avelao Andriamanitra hamangy anao. Avelao Andriamanitra hitohizandratra ravana malala. Amen, Jesosy. Isandrata Jehovah'Andriamanitra. Isandrata Jesosy. Amen, Tompo. Amen, Jesosy. Amen, Jesosy. Tohiza misandratra eto ianao Jesosy malala. Ka tena ho tsapanay tsirairay avy eto Andriamanitra. Fa manatrika anay eto ianao. Ka tena ho tsapanay tsirairay avy Andriamanitra. Fa misy tanana mikasika any amin'ny tokantrano tsirairay avy any amin'ny tendrony ity. Fa misy tongotra mitehana Jesosy. Any amin'ny tokantrano tsirairay avy any akofanay amin'ny tendrony ity. Halleluja. Misaotra anao zay Jesosy. Misaotra anao zay Jesosy. Misaotra Jesosy.
mpanoty ianao dia efa teo Jesosy. Misy olona eto mbola mpanota dia mbola eo Jesosy amin'izao fotoana izao. Mbola eo amin'ny toerany miandry izy amin'izao fotoana izao. Ry havana malala, mbola azonao ataony manatony, mbola azonao atao ny miazakazaka, mbola azonao atao ry havana. Tsika rehetra nge ry havana malala mitady fifaliana. Inona ry havana ny fety tsy foronina hitadiavan'ny olona fifaliana? Foronina daholo izao karazana fety isan-karazany izao. Eny amin'izao tontolo izao eny, ny antony indreny dia mitady fifaliana ny olona. Zara aza misy andreny mba ahafahana mifaly, ahafahana miaraka. Ry havana malala, fa hoy fandaharantsika hoe andramoka izao fa tsara Jehova. Ninona mety zavatra mampahory anao amin'izao fotoana izao? Ninona mety zavatra mahazo anao amin'ity androany ity? Torohevitra nomenay anao ry havana. Misy elatra anankiray ngeza be, misy elatra anankiray tena ngeza noho ity izao tontolo izao ity, afaka hialofan'ny olona rehetra. Maharo amin'ny orana io, maharo amin'ny rivotra io, maharo amin'ny hafanana be io, fa maharo amin'ny fahavalo rehetra ihany koa izy io. Ary mahagaga na fahavalo avy any ambany, na avy any ankavia, na avy any ankavanana, na avy any aloha, na avy any aoriana, dia samy voaaro ny elatra ngeza be eo avokoa. Ry havana malala, dia teny aminao androany. Ny antony zavatra misy eo amin'ny fiainanao dia te hampahitanao Andriamanitra hoe manahoana ny heriny. Tsy afaka hahita herin'Andriamanitra tsika, tsy afaka hahita herin'Andriamanitra ianao raha tsy hitanao aloha. Tsy afaka hahita herin'Andriamanitra ianao raha tsy mandalo zavatra mafy aloha. Tsy afaka hiteniny ny olona rehetrarehetra ny havana. Tsy afaka hivoaka mpandesy ny mpanao box sy ny mpanao ady ry havana raha tsy efa nandalo ady aloha izy. Fa za androany teteny aminao atolotra anao ty raha mandalo ady ianao androany. Ndao tsika hiafina eo ambany elatry ny tsy to, ndao tsika hiafina eo ambany elatry ny tsy to, fa eo ihany ny toerana azo antoka ry havana. Eo ihany